Momba antsika mianakavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy le tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Sotranao mandrakarivo zay raha eo amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia mahafaly any indray ny andeha ny teninao koa mangitahita ny teninao zay tompo ka vokiso zava-tsoa avy amin'ny teninao zay mandrosoana hatrany amin'ny fanarahana anao. Dia miteneny ianao Jesosy fa mangitahitanao ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy teny tombalofa naovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity Alahady 5 Septambra 2020 ity na Alahady 9 manaraka ny Trinité dia ny anjara Mofonaina ao antsika amin'ity andro an'ity dia filazantsara araka ny Matio 7. Matio 7 raisina ery amin'ny 5 ka hatramin'ny 12. Matio 7 raisina amin'ny 5 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jerusalema sy Jody rehetra amin'ny tany rehetra amin'ny Jordany dia mivoaka nakeny amin'ny Jaona ary natao mibatisa tao amin'ny Jordany ireny rehefa neky ny voatany. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisa izy, toy izy taminy, rita anaky menarana, iza nanoro hevitra anareo handositra amin'ny fahatezerana ho avy? Koa Mamoaza voamendrika ny fibebahana anareo. Ary aza manao anakapo hoe manana Abrahama ho rainay izay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fotony azo sady ny famaky, koa ny azo rehetra zay tsy mamovo tsara dia kapaina ka tsy mpiananatafo. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano, amin'ny fibebahana, fa le voariko ny mahery noho izao dia tsy mendrika mitondra ny fahakarapany azy ao. Izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Inatana ny fikoroana ary izy anadio tsara ny mpaminonany ka anangona ny variny manatsofoka. Fa ny akofo sy ny lolo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Ny masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Zava-dehibe eto ny fikena eloko. Zava-dehibe. Rehefa neky ny voatany reto olona marobe zay avy any Jerusalema sy Jody reto dia nafatra farany Jaona mpanao batisa tsara hoe mila mamoa vo mendriky ny fibebahana. Dia niteny ireo hoe zay nge efa manana ny Abrahama nampitandremin'ny Jesosy tsara, fa hoy izy hoe Abrahama mahay manangana zanaka amin'reto reto. Azafady tsy Jesosy moa fa Jaona mpanao batisa mahay manangana zanaka amin'ny alalan'reto vato reto ho an'i Abrahama. Mampirikitritra zany gavana. Tokony hanona foko sy hanona ny fonao zany. Aiza ve dia atakalo vato isika? Sanatry izany fa amin'ity andro an'ity mety zasy ianao eky ny voatantsika. Ary tsy vitany hoe eky amin'ny voatantsika ihany, fa no tena ho an'ny tompo, satria ny tompo rahateo dia tsy te azontsika ny fahatezerana ho amin'ny avy. Zay rehetra tsy mety mino mantsy dia elohana, ary zay rehetra tsy mety miala amin'ny ratsy fanaony dia voaheloka. Aiza nefa ny ilana amin'izany dia ny mbola velon'aina zasy ianao manatona ny Jesosy. Fa zay manatona azy tsy ho lavo mihitsy. Fa zay rehetra tsy mety manatona azy kosa dia izao ny voalaza hoe ho avy izy dia ny vary nataony antsokotra, fa ny akofa sy ny olo kosa hodorana amin'ny afo tsy mety maty. Ko amin'ity andro an'ity dia zasy ianao amovo mendriky ny fibebahana. Hitanao anatreny tompo maisongy zay rehetra tsy nambolena ty anatiny tsika tsiray avy mba hatonga ny fitombona sy ny fahatsarana natratra ny tena koa sy ianao ary tsika rehetra, fa tsy hanana anjara any amin'izany hoe afo tsy mety maty zany tsika, fa azo anjara kosa ao amin'ny fanjakana be voninahitra, satria zay masina sy madio sy tsy manatsiny ihany no tonga amin'izany. Jesosy rahateo eto dia manao zay atongavako sy atongavanao masina sy madio
sy tsy manatsiny. Indrindra raha vao misy zavatra tsy mety ataonao tokony ho eky satria mahatoky somary izy ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana itra. Ko sika eky ny voatantsika amin'ny ataontsika rehetra fahazamana marina tena satria Jesosy Kristy raha teo dia ho avy atsika rehetra mpanota ary tiantsika mpanota anatona azy dia izy mahay manaikitra ny voatantsika ary manome antsika fiainam-baovao ka tonga antsika hamoa voamendriky ny fibebahana. Fa zay tsy mamoa tsy mahavoakatra asa tsara ny fiainana dia zao ny voalaza eto indro efa mipetraka eo am-pototry ny famaky sady ny hafa ka zay rehetra tsy mahavoakatra tsara na tsy mamoa tsara dia kapaina. Tsy ho amin'izany ny fiainako sy ny fiainanao fa no tena ho an'ny tompontsika ary eky enatreny koa fampanota manitra ka iza nanafaka antsika amin'ny zao fahoriana sy fahafatesana lehibe zao tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany nefa nyteny raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo ka aza ho isan'izay tsy mino ianao sy aza ho isan'izay voalahatra ho any amin'ny afo tsy mety maty ianao fa isan'izay olona kosa mety ny voatana ka manatona ny tompo ary avozo ny tompo ary manaiky amboariny vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Amen. Misotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mam'izany satria tsy avelanao tsy ho diso zavatsoa amin'ny teninao ny fonay tsirairay avy. Indrindra amin'ity alahady alahady fa 5 septambra 2024 ity alahady fa 9 manaraka ny trinité ity dia tianao zay androso bebe koa ary androso amin'ny lalina koa satria akana amin'izy amo zay fa ianao no manana teny fiainana izay dia sitrakainy ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra masina ny anaranao ny tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ny tia tany tahaka ny an-danitra menay ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melana izay meloka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Sy nytodrano ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky sy ny antso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.